Mbola ao anatin'ilay fanazavana ny loha fito mpanjaka fito miampy anankiray tsika ka dia faly tafaraka aminao indray eto amin'ny TV7 fois anohizana n'izany fanazavana izany tsara mantsy mazava ny fampianarana soratra masina ka dia ny tompo ane momba antsika vavaka ihany zany ny apôstôly. Sotranao a Tompo Andriamanitra izay nandresy ny fahafatesana, nandresy ny fiaina tsy hita, nandresy ny Satana izay manana ny herin'ny fahafatesana ianao Tompo Jesosy satria nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Mangataka ny fanatrianao mba ny heriny izany fitsanganana amin'ny maty izany, amin'ny fitoriana teny, amin'ny fiainona, amin'ny fanoloran-tena ary amin'ny zavatra rehetra. Fa ny devoly izay manana hery andravana ny fiainan'olombelona dia didiko amin'ny anaran'i Jesosy, tiana ankeritra, tiana fahefana, fiadiana rehetra voaforona amelezana, fatorana roahana any amin'ny lavaka tsisy zava-mananaina. Fa ny fanatrianao Tompo hitondra fiadanana, fitsaharana ao am-pon'ny mpijery, ao am-pon'ny rahalahy sy ny anabavy, ny ray aman-dreny, trany amin'ny zaza madinika, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra velona. Amen. Hotsika teo hoe ilay loha tendrombohitra fito ipetrahan'ny ravehivavy amin'ny Apocalypse 17:9 dia Roma. Satria Roma Vatikana azafady dia mipetraka ambony tendrombohitra fito. Nitohizan'Andriamanitra nefa le fanambarana fa ireo tendrombohitra fito ireo dia loha fito ary mbola nazavainy tsara fa hoe mpanjaka fito ka tsy Roma renivohitra Italia ny resahana fa Roma Vatikana. Dikan'izany milaza ny lehibe ao a Roma izy zany ka fito ifandimby dia ny papa ifandimby ny tiany lazaina ka ilay fahavalo ny mystérieux na maromarina hoe ilay fahavalo no miara-miaina amintsika ankehitriny ary rehefa hita ilay fahavalo dia mipoitra ho azy ny zava-miafy ny ravehivavy ny mampananonanina ny olona amin'ilay toriteny ataoko dia hoe ilay fahavalo no any amin'ny fandringanana dia ohatrany manoratra ty amiko nareo hoe za dia tsy manam-pitiavana, za dia manana fankahalana sy fialonana mialatsiny aminao aho fa tsisy idirako ny fandehanan'ity fahavalo ty any amin'ny fandringanana fa ny mpitsara azy dia Jesosy Kristy Tompo. Ilay milaza ao amin'ny Apocalypse 17:1-2 manao hoe Jaona mpaminany avianao aty dia asehoko anao ny fitsarana n'ilay vehivavy janga mitaingina bibidia. Tsy za zany no mitsara azy na mandefa azy any amin'ny any amin'ny fandringanana fa Andriamanitra mpitsara azy. Za kosa dia mitory aminao hoe eo amin'ny vanim-potoana misy an'izany tsika amin'izao fotoana izao. Farany teo aho dia nilaza fa tao amin'ny Daniela 2:2 hoe ny vanim-potoana misy antsika izao raha ny fijery ny Daniela dia vanim-potoana farany. Misy an'ilay fahitana lehibe ny mpanjaka, loha volamena, tratra volafotsy, kibo varahana ary ny fe vy lohalika midina, visy tany manga ary tarehy amin'ny visy tany manga misy ratra tongotra 10. Teo amin'izay fahitana izay niova ny fijerin'Andriamanitra fa misy vato tsy nendahan-tanana niala tamin'ny tendrombohitra dia nenjera tarehy amin'ilay tongotra ilay sarolona lehibe ary dia mongomongo, motsamotsana, ravarava ilay sary hatrany amin'ny voalohany ka hatrany ambany. Dia ilay vato tsy nendahan-tanana lasa nanenitsy ny tany. Ilay loha volamena ampatsahiviko foana fa fanjakan'ny Babilôna tany amin'ny taonjato 105 avant Jésus-Christ. Dia nanaraka azy Mediana sy Persiana ataon'ny olona hoe Iran Syriaque amin'izao fotoana izao. Nanaraka azy ny fanjakana Grika ary dia nanaraka ny Grika Romanina ary nanaraka ny Romanina dia Romanina lasa fivavahana. Ity tany manga ity zany dia fivavahana. Azony olona mpandinika baiboly koa milaza fa ny arena firenena mandroso ny vy dia ny tany manga firenena manitra. Dia ozy ny baiboly, ozy izy ny mpandinika hoe tsy mety hikambana io. Zay aloha dia
tsy dia problemanay loatra zay fa eo amin'io fotoana io kosa tsika zao mampiray ny politika sy ny fivavahana. Ary ty papa fahavalo ty ny superstarany amin'izany satria tao anatin'ny fotoana fohy eritaona sy volana vitsivitsy zay na papa azy dia rakotra n'izany ny tany amamonina. Aizao aizy tsika amin'izao fotoana izao. Porofo anankiroa zany zao nijerevintsika teo le hoe izy ny fito mahavalo azy ka ho any amin'ny fandidianana toanana porofo. Dia le porofo faharoa Daniela toko faharoa. Porofo fahatelo indray zany ty entiny ty dia mianga avy any amin'ny Jesosy sy ny apôstôly. Misy milaza zany azonay aty zany raisina misaotra betsaka fa ny kritika fa hitanao hoe manamboatra anay izy. Misy milaza ianareo hoe tsisy apôstôly tsony zao. Ny sasany nga mbola misy apôstôly. Ny sasany teny hoe taiza koa nisy apôstôly. Dia za zany mandray an'izany hoe normal nefa tsy fantatrareo le izy. Fa ny olona zatra amin'izao fotoana zao ny olona zatra hoe mopera, zatra hoe cardinal, papa, monseigneur, zany ange ny fiandro zao e. Zany mbola tsy nahita zany cardinal zany ka taty baiboly ty. Ka normal ianao raha manontany hoe fa nga mbola misy apôstôly. Hoentiko aminao eto ary zany ny fisiny zany apôstôly zany mba ahafahanao mamantatra tsara fa tena ao anatin'ny fahatomorana ny fiverenany Jesosy tsika. Ny andro ny tsisy mahalala, ny ora ny tsisy mahafantatra, na atoandro na maraina na manton'aly tsisy mahalala, miambeny anareo ozy ny tompo. Fa ny famantarana kosa mianga avy any amin'le fito mahavalo efa mipetraka mazava tsara, mianga avy any amin'ny faminaniana amin'le hoe eo amin'ny visy tanimanga eo amin'ny ratsa-tongotra folo, ny donaina ilay vato avy any an-danitra. Ary ty fahatelo ty no mafeno ny fepetra tsara ka tonga anao eritreritro. Rehefa vita ty fahatelo ty tapao ny hevitrao. Aza zany jerena fa tsy mpamonjy anao mihitsy ahako, za tsy mato anao. Aza zany omena tombony, za mpanompon'Andriamanitra kely indrindra. Raiso ny teniteneniko dia mitodihany amin'ny Jesosy amin'ny finoana. Raiso tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana izy, fa tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Tsy afa-miala amin'le hoe fito ny mpanjaka dia vetivety le fahafito dia niala. Dia nampiana le anankiray, ary le anankiray fahavalo tsy natsoina hoe mpanjaka fa natsoina hoe bibidia. Ino ary le porofo? Ao anatin'ity zany mety ho voavaly le tenin'Andriamanitra, le fanontanianareo hoe inona koa zany apôstôly zany, aiza misy an'izany. Nametraka famantarana anankiray ny tompo Jesosy amin'ny Apokalipsy toko fa 4:20. Rehefa nanontaniany ny mpianatra izy hoe mpampianatra io lazao aminay marina oviana ny tonga ny farany farazao tontolo zao. Dia nampianatra Jesosy ny amin'ny faravan'ny Jerosalema aloha, dia avy indray izy nampianatra ny amin'ny fiaviany any amin'ny rahoan'ny lanitra. Ka isany lehibe ao anatin'izany famantarana izany ny tenin'ny tompo ao amin'ny toko 4:20 ao amin'ny Matio ka ny 9:7 ka hatrany amin'ny 4:20. Ary ao tsara nge ilay tenin'Andriamanitra mivaky toy izao manao hoe 7. Ary dia atolony ao amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonony, ary ho ala ny firenena rehetra ianareo noho ny amin'ny anarako. Ilay mpanaradian'i Jesosy io. 10. Ary amin'izany andro zany dia ho tafitohina ny maro, ifampiapanga sy ifankahaly izy. 12. Isy mpaminany ny sandoka maro mitsangana ka amitaka ny maro. 12. Ary noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro. 13. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. 14 dia milaza izy hoe ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara amin'ny fanjakany ity, ho vavy olombelona any amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Miaina amin'izany tsika amin'izao fotoana izao ry havana, miaina amin'izany atao fiampangana, fifampiangana, fifankalana, fifanafitohinana, tsy tohinana ny olona, ary hiamangatsika ny fitiavany maro no tsy fankatoavan-dalàna, makasitraka ny tsy fankatoavan-dalàna hatrany amin'ny fitondram-piangonana, avoaka amin'ny internet sy amin'ny vaovao rehetra mihitsy zany atao hoe mpandraram-pivavahana lehibe eto amin'ny tany, dia mampiditra n'izany ho resahana
ary dia efa natao ny tsangatanana fahakasitrahana ny fampidirana n'izany fahavetavetany zany ao amin'ny fiangonana. Miaina amin'izany tsika, miaina amin'ilay fito magavalo, miaina amin'ilay hoe visy tanymanga tsy afaka miaraka izy ny mpaminany. Miaina amin'izany tsika manao hoe hiamangatsika ny fitiava-maro. Jerenge fiangonana, ny fiangonana ane zao tena mangina. Misy fiangonana ry bebe sy dadabe sisany ao, lasa ny olona mandeha any amin'izay alehany ihany. Fiangonana zara fa misy zao, fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe mangatsika ny fitiavana. Maninona ny fitiavanareo mangatsika? Fitiavana an'Andriamanitra io fa tsy fitiavana amin'ny hoe ara-bakiteny. Ndininy faefatra ambin'ny folo ny tiny ny apôstôly tsindriana tsara ny miainga eo tsika hoe vavolombelona hatrany amin'ny farantany. Zao ny tenin'Andriamanitra hoe ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara amin'ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Eto tsika izao. Mety manontany angamba ianao hoe oviana vao tonga ny farany? Oviany apôstôly Benjamina vao tonga ny Japon? Tamin'ny 3 taona lasa dia niteneniny an'izany ihany misy niteny hoe raha nareo ny andrasana, raha zay ny andrasana dia mbola hoe la vao tonga Andriamanitra. Dia namaly aho hoe nareo efa ny Japon fa fitaony asa. Raha mafeno ny fepetra nareo dia fitaony asa fa soava tsara. Aza izany andrasana ho any a Turquie. Rehefa any ianao dia lazao fa misy Andriamanitra, misy ny fanamasina sy ny batisany. Soava tsara. Zahanao ny anjarako. Fa le tenin'ny tompo kosa zany ry havana dia milaza eo amin'io hoe hotoriana ny filazantsara izao tontolo izao vao tonga amin'ny farany ho vavolombelona dia toanana amin'ny teny anankiray izay tena faran'izay mampieritreritra faran'izay mampieritreritra mihitsy ity dia izay voasoratra ao amin'ny Matthieu toko fa 9:10 fa 7:20. Reto apôstôly reto zany no voatendriny amin'izany. Ao amin'ny toko fa 9:10 fa 7:20 dia mivaky toy izao manao hoe Jesosy no milaza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hoy ny Tompo. Misy sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahita ny zanak'olona avy any amin'ny fanjakana. Jesosy zany milaza amin'ireo mpianan'ireo fa ireo mpianan'ireo zany dia misy tsy handalo fahafatesana. Zany hoe tamin'izany andro zany dia efa nanantena ny apôstôly hoe tena tonga amin'izao androntsika izao zany ny farany. Hiakatra kely Jesosy dia hiverina indray. Ary any amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 1 dia mbola nitsindrin'ny tompo mazava tsara le resaka hoe vavolombelona ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 1 ka ny 9 fa 9 ka hatrany amin'ny fa 9 dia zao nambaran'ny tompo amin'ilay faminaniana mikasika ny batisa ny fanamasina manao hoe koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe tompoko amin'izao va no ampodinao ny fanjakana ho an'ny Israely? Ary hoy izy taminy tsy anareo ny ahalala na ny andro na ny fotoana izay ho tendreniny raiko amin'ny fahefany ihany fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farantany. Nametraka zany ny tompo raha lasana vavy-malala ry mpiaino ajaina fa ny apôstôly rehefa andray ny batisa ny fanamasina dia voalohany azo hery vita batisa ny fanamasina ary ny fahatelo lehibe dia hoe ianareo no vavolombeloko hatrany amin'ny farany tany. Toe-javatra misy anefa dia iaraha-malala fa maty ny apôstôly, maty ny mpianatry ny apôstôly, ary ity fahefana anankiray izay nresantsika ity no isan'ny tao an-damosiny nandringanana ny mpianatry ny tompo. Mety marina ihany angamba ny tenina hoe fanga mbola misy apôstôly amin'izao fotoana izao. Eo am-piefitra retana an'izany dia mirahasoanao aho mety rapitsitsika vao iona, mety rehefa avy eo izay mahafaka anao fa za eto foana TV7 fois ihany misy aho. Fa raha misy azonao atao dia dinio kely zany hoe sao dia marina ny teninao hoe nga mbola misy apôstôly. Soava tsara, veloma tompoko.